Kuriab, soslana miaraka aminao ty raha mafana manasanao anaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany mahakasika ny ty Easy One Up ty. Lasarintsika izao anao no tafaraka amiko na olom-baovao ianao amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet dia soslana Randriana Soloniaina miaraka aminao anatin'ny profil soslana Randriana Soloniaina ety cliquez lay suivi na follow dia maraka an'ireo poste maro samihafa ataoko eo amin'ny murako ianao maromaro ny isan'ny namana ato dia tsy misafidy zany hoe iza no esorina dia iza no ampidirina fa na izana zany dia afaka cliquer an'ilay suivi ianao na follow dia maraka an'ireo poste maro samihafa ataoko eto amin'ny murako eto. Manana compte anankiray ihany koa iaho fa izy ty moa zany somary natokana ho an'ireo namana sy fianakaviana zany tsy de anaovako publication matetitetika loatra ato zany fa lay kindraindray ihany fa ny tsara atontsika nodena mifandray ao anatin'ity tontolon'ny asa amin'ny internet ty dia nio dia resaka antsika mahakasika an'ity poste ety tsy inon'izay fa ny Easy One Up. Easy One Up système efa elaela no nisiny teo amin'ny ataontsika manodidina ny efatra taona mahery eo zany nisiny amin'izao fotoana zao raha tany am-piantohana tany izy teto amin'ny commission 500 dollara ny farany ambony tamin'izany fotoana zany. Dia anio resaka momba bebe koa an'izay tsika ary asaiko ianao anaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany raha tia ampiandohana dia tsara aloha maka cahier sy stylo atao pause aloha vidéo dia maka cahier sy stylo ianao na taratasy sy stylo dia mandray note tsara satria ty vidéo ty dia mandrakitra ny système ampiasainao rehetrarehetra mahakasika anazy ty amin'ny ankapobeny mizara telo mazava tsara ilay izy fa ianao mila mahay mandamina tsara hoe ty zany partie voalohany ty partie faharoa partie fahatelo. Ny partie voalohany dia mahakasika an'ilay système amin'ny ankapobeny ny tsara fantatra mahakasika anazy sy ny fanaovana inscription. Ny partie faharoa dia ny outil ilaina na ny antsoina hoe marketing système, le outil fanaovana marketing zany zay no partie faharoa. Partie fahatelo dia hoe ahoana ny azahoanao visiteur marobe sy olona s'inscrire marobe amin'ny lienao zany na ny fanaovana promotion ny lienao zany. Dia zay zany amin'ny ankapobeny ao anatin'izay rehefa matafita tsara n'izay étape telo zay ianao dia miditra ho azy ilay commission. Ny commission amin'ny mahazatra antsika amin'ny andavanandro fiainana andavanandro dia 10%. Raha misy système ka manana commission 50% dia efa falifaly be ery tsika mahazo 50% na zavatra amina asa ataonao zany efa tsara be zany. Fa ahoana raha ohatra ka ilazako ianao hoe ny commission ato anatin'ny Easy One Up dia 100%. Hoazavaiko aminao zay raha tsara vidéo hatramin'ny farany. Ity site ny Easy One Up ty zany raha ataontsika hoe oharina amin'ireo système rehetrarehetra dia anisan'ny atao hoe tena nahay ny namorona anazy satria ty site ty zany dia manalavitra n'ilay antsointsika hoe scam satria tsy misy vola matoritory any anatin'ny système any zany fa mitokana tsara hoe ty ny anjaran'ny système ty ny anjaran'ny membre dia membre no fanao paiement ary ny ambonin'izay dia mifandray aloha le membre dia mifampiresaka hoe amin'ny alalan'ny processeur ina no anaovako ny paiement anao. Dia malaza be izy ty ary efa mahatratra 2 hetsy mahery ny membre tamin'ny tapabolany teo nanao poste ny adminany hoe atao amin'ny Facebook group officiel zany hoe mahatratra 2 hetsy mahery nisan'ny membre maneran-tany ao anatin'ity Easy One Up ty.
raha zavaiko tsotsotra ny système ny izy ho anampy zany de resaka affiliation. Kidia affiliation dia misy produit zay, zany hoe misy vente ataonao ao a dia amin'ny alalan'iny vente ataonao iny a anao zahoanao commission. Ny produit atao anatin'ny izy ho anampy dia produit digital raha ny fotsiny, zany hoe resaka video marketing zay ny tena ao anatiny. Dia raha mandeha tsika atao anatin'ny site reto tanosaina eto reto lay produit fa tena idirantsika amin'ny antsipiriny le izy rehefa avy eo. Reo le izy misy ny antsona hoe elevation, zay zany ny produit voalohany dia produit faharoa ny elevation basic moa zany ny elevation basic ny produit voalohany. Produit faharoa elevation elite. Produit fahatelo zay anomboany ny resaka antsona hoe vertex dia misy ny vertex tsotra de misy ny vertex elite, vertex pro ary ny farany vertex live dia tena farany. De ny izy ho anampy de tafiditra ao anatiny le antsona hoe high ticket programme na antsointsika hoe produit prix ambony zany. Fa naisana zany $30 de efa afaka anomboana anazy ty. Ny tena encouragena zany de hoe manao anao investissement karaha nataontsika hoe investissement moa zany fa tsy de tena zay no tena fiteny anazy fa manao anao zany fampidiram-bola amin'izay takatra anao zany atao anatiny. De cliquentsika tandrify atao anatin'le produit hoe ina daholo lay produit sy ny vidiny ao anatiny. De raha mijery anao tamin'le sary teo reto daholo zany le azahoanao commission, satria misy ny commission $25, amin'ny $100, $250, $500, $1000 ary $2000. De reo zany misy level anaky enina zany reo produit reo de ho azavaiko aminao tsirairay avy zao. Tonga eto tsika dia araho le video eto ambony ety dia rehefa zavaina amintsika lay mahakasika an'ilay produit ao anatin'ny level 1 le $25 dia misy an'ireto karazany anankiroa reto zany, karazana video marketing daholo zany reto zavatra reto dia vidinao reo dia afaka mirevendre indray anao, satria ny fividiananao anazy iny zany azahoanao licence ahafahanao mirevendre. Eto dia video daholo reo fa ny olana fotsiny tsy azonao téléchargena le izy fa tsy maintsy jerenao direct atao anatin'ny site. Dia zay fotoan'izay ianao mijery ato dia mirevendre zany rehefa azonao le izy. Zay zany no principe en général le izy, na amin'ny $25 zay na hatrany amin'ny $2000 dia ohatr'izay daholo. Reo daholo zany afaka jerenao amin'ny antsipiriany reo daholo mameno anazy ny ao anatiny. Ohatra ny amin'ny elite elevation elite dia reo ndray ny azy ny karazany video tutoriel ao anatiny. Ny $250 reo vidinao zany io dia jerenao ianaranao dia ampiarinao. Ohatr'izay koa tony ny amin'ny $1000 ary ny amin'ny $2000. Dia ao anariny atao raha ohatra ka liana amin'izay tontolo ny izy ho anampy zay ianao. Voalohany ho hitanao zany manerana ny tontolo ny serasera ataoko rehetra any na ireo namana mizara n'ity video ty dia satria atian'izao zany de efa azoko tenenina hoe azonao atao ho antsika rehetra zay inscrit eo ambaniko na ambanin'ireo namana miaraka amiko dia azonao atao amin'ny télécharge an'ity video ty avy any amin'ny YouTube de apetraho anatin'ny canal YouTube anao na apetraho anatin'ny page nao any Facebook any na amin'ny profil anao de amperaho am'le anao.
dia manazava ny rehetrarehetra mahakasika ny izy OneUp sy ny reo système maro samihafa mety miaraka aminy. Dia ho hitatsika ny any amin'ny ohatra ty amin'ny Facebook eto amin'ny mur ke ty na any amin'ny Facebook group de hitanao fa misy post eny dia misy an'ity lien HQ misy an'ity hoe https://tcpo.co/hqck2 mety izy taona mety lien hafa ny hitanao tsy maninona zany fa namatsika reo naiza idiranao dia mety foana satria matoa ianao nahita an'ity vidéo ty zay dia nandresy lahatra anao le olo io tsy maninona miaraha aminy fa ho azonao daholo ny rehetrarehetra na izany zany raha ohatra ka sahirana reo namana de afaka miantso secours amiko ihany koa. Dia cliquenao iny lien iny dia mitarika anao aty amin'ny page anankiray ohatran'izao. Tonga eto ianao dia ny zavatra atao arahana ty vidéo ny parantsika ty zany ny vidéo ny Michael Mansell ny fitenin'ny anarany dia anisan'ny leader ao anatin'ny izy OneUp. Izy de efa millionnaire anatin'ny ty ny zavatra atao raha io vidéo io dia fenoina ny anarana eto ambany eto, fenoinao ny anarana feno de ny adresse email dia ny numéro téléphone misafidy an'ilay firenena ato zany aorina zay dia cliquena lay hoe I am ready to get start dia cliquenao iny dia mahazo sady mahazo mail notification anao no tonga ato anatin'ny ty page anankiray ohatra ty misy vidéo anakefatra ato anatiny. Dia ino ary ny zavatra atao rehefa tonga ato ianao, ny zavatra atao dia arahana étape par étape reto vidéo reto, zany hoe tsy mahazo mandingana fa arahanao étape par étape reto vidéo reto. Ny atao voalohany dia to de mandeha automatique ty vidéo 1 ty vao misokatra. Ny zavatra ao anatin'ny étape 1 dia mianatra mombamomba bebe kokoa ny izy OneUp ianao, dia sady manao inscription dia mijery an'ilay vidéo welcome vidéo ao anatin'ny pageny rehefa avy nanao inscription ianao. Ao misy toromarika maro samihafa. De ny lasary atao atoroko anao hoe ahoana zay zavatra atao zay. Ny zavatra atao fa nanambarako tany ianao ampiandohana teo le mombamomba ny izy OneUp fa ahoana zany ny ataontsika rehefa anao inscription. Eto zany tsika izany zao arahanao vidéo io de manoro anao tsara na izany zany anoro anao ihany koa aho zao. Dia cliquena avy hatrany ty hoe create your izy OneUp account ety. Raha ohatra ka reo namana maro samihafa no manao an'ilay publication ihany dia misy post anankiray ohatran'ity ny matetika ho hitanao any lien profit passport ohatran'ity, satria ity ny tena outil de marketing fa iaho mpampianatra anazy zany dia nampiasa outil hafa ihany koa aho ampivadiko miaraka aminazy. Dia zay no antony nampiasana an'ity page anankiray ety. Dia rehefa tonga any ianao dia tonga amin'ny inona ny zavatra atao rehefa ohatra manokatra n'ilay posta ohatra n'ilay tri anao de lien profit passport de cliquenao iny de tonga eto ianao. Vao tonga eto ianao dia ampidirina ny adresse email, zay ny atao voalohany de rehefa vita zay vakina tsara le soratra hoe ahoana fomba azahoanao na olona vaovao anao amin'ny tontolon'ny asan'ny internet possible azahoanao vola ato satria de tsotra be izy ty fa miankina aminao fotsiny. Ary mino vao mijery ty vidéo ty anao de tena tsy ahita tory
hoe ahoana ny anboako anazy ity. De ampidirina ny adresy email, cliquena tsy maintsy Gmail, tsy maintsy Gmail, efa teneniny eto eo dia misy dikan'izay zavatra zay ary tsy maintsy mail tena izy no atao ao fa tsy fakifaky ny mail. Ny antony ianao no tsisy afaka hovainao intsony rehefa avy eo mantsy ny information fa ianao no hahazo problème am'izay raha ohatra ka faky ny mail no ampidirinao. Dia ampidirina ny adresy email de cliquena le hoe yes show me how to works, dia fa avy eo tonga ato anatin'ny page ohatran'ity, tonga anatin'ny page ohatran'ity ianao. Tonga eto ianao dia eto misy an'ity rangahy antsoina hoe David Dickel ny anarany io izy. De izy misy an'ity vidéo fohy kely ity teneniny eto ary mahakasika le système ny ankapobeny ary misy an'ireto preuve de paiement maro samihafa reto. Dia Paolo dia parrain-ko ao anatin'ity Profit Passport ty, namana anankiray avy any Australie izy. Dia anao an'ity vidéo ty eritrereto hoe ao anatin'ny 2 herinandro fotsiny dia mahatratra $27,000 no azon'ny Paolo ao anatin'io système io. Ny rehetrarehetra manao promotion ny izy OneUp dia mandalo amin'ity système rehetra ty avokoa raha ohatra ka mampiasa ny antsoina hoe funnel ny David Dickel. Ty simple $0 ny vidiny ary mora be mampiasa anazy. Dia ho azavaiko aminao hoe inona ny tombony amin'ny fampiasana ny funnel ny David ty. Raha io vidéo ny Paolo io testime resaka karazana preuve de paiement mijoro vavolombelona izy zany eto, testimonial moa zany fiteny anazy mijoro fijoroana vavolombelona zany hoe miasa tokoa ilay système. De io Paolo mahazo $2,000 tatsika eto io teneny eo. Io mbola Paolo hatrany any ambany any misy namana maro be. Tatsika reto misy namana hafa koa jereo mahazo $2,000 ao anatin'ny 48 heures. Dia namana anankiray ihany koa eritreretiny azy ao anatin'ny 12 heures $4,000 298 mahery. De eritrereto zany ty mbola nio namana ambony ao io izy OneUp daholo ireo système nazahoana ireo vola reo dia afaka mijery ireo preuve de paiement be de be ato anatin'ity page ty ianao raha ireo vidéo reo dia midina ianao midina ihany raha ohatra mbola mazoto ny hijery. Misy isan-karazany ny mode de paiement ao misy Stripe, misy PayPal, misy transfert bancaire, misy Bitcoin. Tanao am'izany fa malalaka be zany satria paiement membre le izy fa tsy terena zany hoe tereny système ianao zany hoe payer par carte na ohatran'izany. Zany daholo reo daholo le olona tatsika ao maro reo dia inona ny zavatra atao manaraka rehefa vitanao mijery an'ireto. Cliquena avy hatrany ilay bouton continue. Vitanao zay de tonga amin'ny page anankiray ohatran'ity ianao. Vao tonga eto ianao dia inona ny zavatra atao ny zavatra atao dia araho ty vidéo ny admin David Dickel ty ny vidéo manazava ny rehetrarehetra mahakasika an'ilay système. Araho hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io ao amin'ny adiny ray ka sy 19 minitra ny halavany. Araho tsara io na dia tsy azonao ary dia tsy maintsy arahanao io, na dia tsy azonao ny fiteniny dia araho io
satria manoro atsika bebe koa mahakasika an'ilay système. Vita zay a zavatra ataonao a dia micréer compte ianao, ampidirina ny fanampinanarana, ny anarana amin'izay ilay lava iny, dia ny adresy email ilay nanaovanao tato amin'ny voalohany page voalohany teo, ty ihany no ampidirinao a eto. Vita zay a dia ny atao manaraka cliquena amin'izay le hoe let me in. Rehefa feno daholo andreo a dia cliquena amin'izay le hoe let me in, satria tsy mifenoky le izy fa ny anahy fa feno a, dia misafidy ato anatin'ilay hoe efa membre iaho a, dia misafidy ilay bouton faharoa a, raha membre vaovao ianao zany a de ty. Dia ny lien raha ohatra ka hoe adinidinao rehefa manao login ianao a, dia io ny lien profitpassport.com/webinar/point d'interrogation dia login. Zay zany ny lien tafidiranao anazy eto, dia ampidirina ny adresy email sy ny mot de passe zay azonao a, ary anatin'ny mail ry zay ny tenenako hoe tsy azo atao manao fakifaky email ato satria tsy azonao le mot de passe nao raha ohatra ka faky email nampidirinao ato. Dia manaraka rehefa mahavita login ianao a de tonga ato amin'ny page misy ny système rehetrarehetra misy anao ohatra ny aty zany. Dia azavaiko anao hoe inona ny tanjona eto. Ny tanjona eto zany dia hoe ahoana ny azahoana système automatique mandeha ihany na dia matory ianao reno ny alina dia misy zavatra mandeha any quelque part any. Dia tonga eto ianao dia mahazo an'ity lien ny système na ny ataontsika outil de marketing mahakasika ny Easy One Up anao manokana ty. Izy ty dia ny ty profit passport ty dia karaha nataontsika hoe multi stream moa fitenin'azy, income, multi stream income zany hoe karaha système maromaro no mitambatra zany ao fa lien iray no anaovana promotion an'le izy. Anisan'ny fidiram-bola voalohany ao anatin'izay dia ny Easy One Up. Hitantsika ety 100% commission ary mety azahoanao hatrany amin'ny $2000 miditra ao am-baravaranao zany, tonga dia ao am-baravaranao miditra. Dia misy an'ilay WhatsApp zany hoe ny deuxième paiement dia makany amin'ny parrainao, dia zavatra mety anjoanao koa zany zay ho an'ireo olona ao ambaninao, zany hoe rehefa payer le deuxième commission zany, mahazo deuxième commission le olona dia mandeha makany amin'ny ny ao amin'ny parrain zany le deuxième commission an'iny olona inscrit ao ambaninao iny. Dia azavaiko kely zay raha ohatra misy olona zany inscrit ao ambaniko dia na vita vente voalohany izy dia azony le commission 100%. Vente faharoa tsy azony le commission vente faharoa fa miakatra any amin'ny parrain. Vente fahatelo zay amizay sy ny manaraka rehetra any zay voa anazy 100%. Ohatr'izay zany le hoe Easy One Up, zay zany le fanazavana le hoe Easy One Up. Dia verina amin'ny fomba fanaovana inscription ny Easy One Up amizay tsika hoe ahoana ny atao. Zavatra ataonao hitanao ty misy bouton ety hoe cliquena le hoe sign up, create un compte ety. Raha ohatra ka miaraka amin'ny vidéoko ianao no mijery na avy any amin'ny page koa ka tonga eto amin'ity page ty dia azonao atao koa tonga dia inscription direct ohatra ny ety. Fa raha ohatra ka avy amin'ireo namana zany hoe filiale koa ao ambany roiky no nanaovana inscription dia tonga amin'ny page ohatra ny ty ianao dia cliquena fotsiny ty. Ato misy vidéo manoro anao rehetrarehetra, cliquena ty dia misy vidéo manoro anao rehetrarehetra ireo étape arahana isan-karazany, vidéo fohy kely arahanao. Fa na izany zany
raha ho tsara ty fanazavako tya fa veto ihany koa dia manazava hoe ahoana ny atao rehefa anao inscription ianao. Ny atao rehefa anao inscription anao dia cliquena avy hatrany ozy le bouton le hoe create your easy one up account for free, $0 ny dikan'izay dia cliquenao iny dia misokatra makato amin'ny page ohatran'ity. Hitanao eny ny anarako eto ambony eto. Miala tsiny aho somary tapena kely lay adresse email sy numéro téléphone fa info perso zany dia jereo tsara fa tsy azoko sehana ntsony moa iny lay pseudo hitanao eo iny Jocelyn 11 io. Dia ny finoanao voalohany dia ny adresse email, atao mail tena primaire anao satria iny azahoanao notification foana isaky ny olona inscrit. Mbola azonao vaina iny mandritra n'ilay processus rehetra rehefa tonga any amin'ny back office ianao, fa na izany zany atao hoe adresse email tena mandeha tsara zany hoe mail sokafanao matetika zany. Dia ampidirina ny fanampina anarana dia ny anarana lava na ny anarana mindray, dia aorinan'izay misafidy an'ilay firenena atsika ato zany safidy an'ilay tsindrinao le touche M tonga amin'ny Macao ianao dia akaikin'ny Macao eo misy ny Madagascar faharoa. Macao dia Macédonie dia Madagascar. Dia ampidirina ny adresse ampidirina ny numéro téléphone, dinao numéro téléphone plus 261 to dia le numéro 261 dia 34 bla 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 iny ampidirina zany lay 5 chiffres non 7 chiffres aorinany. Dia ny tao manaraka mampiditra ao ny pseudonao ianao zay iny no pseudonao mandritra ny izy one up anao dia aorinan'izay ampidirina ihany koa ny mot de passe en lettre sy en chiffre, dia ny code captcha zay hitanao eto zay zany no ampidirina, zay hitanao eto zany hoe no ampidirina. Dia vita zay ty zao 992 dia ampidirina zany zay hoe 992 dia cliquena am'izay le hoe cochena le hoe I agree the terme. Dia vita raha ohatra tianao vakina le terme dia cliquena fotsiny le eto dia hitanao le izy. Dia cliquena am'izay le bouton start nao rehefa vita zay rehetra zay. Mbola azonao atao ny mijery an'ity vidéo ty raha ohatra manam-potoana tsara ianao, na azonao atao ny miverina amin'iny rehefa vita ny inscription anao, tsy maninona zany fa zay zany ny fomba atao rehefa manao inscription ianao. Dia vita zay lay mahakasika ny inscription momba ny stream voalohany na ny fidiram-bola voalohany. Dia ny zavatra atao alainao lay pseudo rehefa nanao login ianao dia lasa ianao zany manao login miditra amin'ny easyoneUp.com dia cliquena lay hoe login ety. Dia rehefa avy manao login ianao dia tafiditra ao anatin'ny back office nao dia tonga amin'ny page ohatran'izao, satria mampiditra mot de passe ilay pseudo fotsiny ianao dia tonga eto dia miaraka amin'ny code captcha iny dia tonga eto am'izay ianao. Ino ny zavatra atao rehefa avy eo araho reo toromarika clique eo lay ety dia tonga amin'ny page ny Facebook group officiel ianao. Cliquenao zany eto dia tonga amin'ny Facebook group officiel. Vita zay cliquena avy hatrany le hoe dashboard. Vita zany zay lay étape anankiroa eto, miditra amin'ilay étape fahatelo eto ao anatin'ilay mbola ao anatin'ilay grands étapes 1 tsika zany zay. Dia
tonga ato ianao a de mahazo back office ohatran'izao, mbola tsisy membre fa ny anahy fa misy membre vitsivitsy io a, rehefa misy membre actif anankitelo. Dia ny atao a midina ary ambanimbany ary de araho ty vidéo ty le welcome vidéo nataony admin, ty zany tompon'ny site dia araho fa misy fanazavanao an'ireo étape rehetrarehetra. Ny tokony ataonao mandritra an'izay dia ny tonga ato ianao de cliquena tandrifan'ny account my account dia jerenao anatiny lay hoe my profile dia tonga eo ianao voateny ao anatin'le vidéo iny zay ty fomba faminona anazy dia fenona reo onglet isan-karazany reo, tsy maintsy fenonao daholo zany reo. Dia info personnel, ny mombamombanao ny adresse de facturation, de raha ohatra ka ty paiement par carte na compte bancaire dia atony autorisation dia ny raha ohatra manana compte Stripe mbola tsy mandeha ho antsika eto Madagasikara fa taxe zay koa ty solide transpay ty fa maty fa mbola magakana mbola mijanona ao anatin'ny système rehefa tokony efa foanany zareo tao de fa tsy mandeha tsony zany hoe solide transpay. Dia ny manaraka bitcoin de misy an'ity cash app sy ny Zelle. Dia ao anatin'ilay ty custom paiement ty azonao atao mitantara hoe possible ny andraisanao vola Western Union na chèque aleo ataonao chèque tsy cash fa chèque de par PayPal de tarisana eto le hoe par PayPal de ataominao le adresse PayPal, azo atao koa zany mandray an'ity PayPal de minao daholo mombamombanao contact anao raha tsara zany zay. Dia mbola misy safidy maro be reo misy FedEx, Western Union, MoneyGram, maro zany. Dia afaka mamorona ny rety compte rety ihany koa ianao raha ohatra ka tianao ny andray vola amreo. Dia ny principal andraisanao vola di antony anao amin'nona ny bitcoin de adresse bitcoin tsara atao Coinbase satria Coinbase mora free indrindra dia mamorona compte Coinbase dia fironao dia misafidy ato anao hoe inona no principal ho anomezana ny paiement nao dia vita zay rehetrarehetra zay dia cliquena avy hatrany le hoe update my profile. Zay zany ny zavatra takinanao rehefa miditra membre ny Easy One Up ianao. Dia vita tanteraka ny momba ny vidéo 1. Ny zavatra atao amin'ny vidéo 2 de efa nataontsika ihany le izy fa fidiniko dia ny fampiasana an'ilay outil Profit Passport zay rety ozy no ampiasain'ireo namana rehetrarehetra amin'ny fanaovana marketing an'ity Easy One Up ty. Dia raha fidiniko le izy de hoe miclique an'ilay lien le olona de tonga amin'ny page ohatran'ity de mampiditra ny adresse email Gmail ny izy de cliquena avy hatrany lay hoe yes, tsy maintsy mamakivaky vakio tsara le izy traduiseo mampiasa Google Chrome dia afaka tonga de mitraduire automatique izy en français. Dia cliqueo ty bouton ty dia tonga ao amin'ny page misy an'ireo preuve de paiement maro samihafa sy fijoroana vavolombelo ianao dia vita zay de cliqueo le bouton continue de vita zay tonga ato amizay ianao de micréer compte amin'ny Profit Passport de mahazo lien sy mahazo ny login any amin'ny email anao. Vita zay de manao login ianao dia mampiditra an'ireo
mameno an'ireo ataontsika hoe fidiram-bola anakenina isan-karazany lasa fito moa izy zao a misy fito karazany izy ato a nisy an'ity ray farany malaza be amin'izao fotoana zao ty hoe forçage ty vao nampidirina tamin'ny 4 jours 5 jours teo zany zay nampidirana an'ity forçage ty dia ny ataonao zany a rehefa vita lay login tany amin'ny izy OneUp vita ny mise à jour ny profil anao a dia verina dashboard. Rehefa tonga eto ianao a dia ity a ny lien principal lien anao a dia iny a alaina copie eo amin'ny ataovy copie dia sokafo manokafa notepad dia coller eo eny a dia alaina lay pseudonao iny le aorinan'ny égal iny a copiena iny a dia miverina ry amin'ny profil passeport ry a dia collena eto dia ny zavatra atao satria ny le partie tsy eo anatin'le ana intsony dia ny zavatra atao cliquena am'izay rehefa tonga eo le izy cliquena am'izay le hoe save update ety dia ohatr'izay hatrany zany ataonao ny comme ny faharoa dia rehefa membre actif amin'ity koa ianao dia mahazo commission ireto ny fepetra mahakasikasika ny système faharoa io ty resaka funnel X advanced dia créer compte koa ianao misy ty vidéo mampianatra ao dia vita ny création compte dia alaina le chiffre identification nao iny dia collena eto ihany koa dia save ohatr'izay hatrany ny ity ohatra tsy de mety azonao avela zay tsy mety satria ty ohatra ny tonga de paye vao tafiditra amin'ity ianao fa ny numéro ny paraiko nampidiriko eo dia rehefa membre actif amin'ity dia manao anazy mbola ny ohatr'izay koa ny 4 dia tsy maintsy ty resaka matrix na le atsotsika hoe MLM mety level marketing na le resaka parrainage zany ny ato dia ny an'ity tsy maintsy mipaye koa ianao vao tafiditra amin'le izy dia fa ny anazy moramora kokoa satria eo amin'ny manodididina $12 eo ny anomboanao anazy ty dia tonga dia actif ny matrix 3x sy ny matrix 4x tonga dia ray actif zany reo vao paye an'ilay 0.05 ETH ianao resaka ethereum marany fotsiny no ato ary malaza be izy ty amin'izao fotoana zao dia ohatr'izay hatrany zany ataonao mbarapahatonga amin'ny fidiram-bola fito créer compte amin'ireny rehetrarehetra reny dia vita zay dia zadino mienregistre ny lienao eo ambanin'ny vidéo ao lien tokana ty ihany no atao promotion rehefa manao promotion ianao tsy azo atao ny manao promotion direct amin'ireo namana ny antony ny hoe ohatra zao tonga de hoe ny lien izy OneUp-nao no atao ny antony ohatrany hoe olona mangatabady zany de tonga de hoe andaonao mariazy sarotra be zany zay amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet fa misy étape petit à petit tsy maintsy ataonao zany hoe karazana ataonao hoe ity misy système de vente tsy faran'izay tsara ny David Dickel ty ny antony ny ampiasany rehetrarehetra an'ity aloha ary azavaiko anao inona ny tombontsoa be avy aminazy dia ny fahalalana ny fahazahoana ny adresse email iny dia David mandefa email isan'andro amin'ny olona rehetrarehetra nanao inscription tato dia mbarapaha membre actif anazy mienina fa na dia membre actif izy zay le antsoina hoe follow up zany hoe misy email alefany David foana isan'andro manahitaitra an'le olona mba ho membre actif dia zay ny tena tombony zany hoe na ianao matory David miasa foana zany ary ianao nefa no mandray ny commission otrina le commission 100% commission 100% zany no azonao dia zay zany no antony
an'lay ampiasantsika an'lay fanel ny David io. De rehefa hiditra amin'ny rehefa hiditra amin'ny Facebook groupe ny anti profit passport tsika dia klikena avy hatrany aty ety Facebook groupe faharoa io hafa ny an'ny izy OneUp officiel dia hafa ny an'ny profit passport zay iarahana amin'ny David zany. De finoy tsara zany zay araha tsara reo étape reo fa hiditra amin'ny étape fahatelo tsika. Eny an-dalana ihany vidéo fahatelo dia mahakasika ny resaka trafic. Mety gaga ianao mahita an'ity page ty de misy an'ity code ty. Reto code reto zany raha ohatra ka membre ny V-Conversion Pro ianao V-Conversion Pro dia resaka outil de marketing akony ao fa raha membre ny V-Conversion Pro ianao dia to de mahazo mampiditra code ohatran'ny reto fotsiny ianao de mahazo an'ilay page anankiroa ohatran'ny anaty fa ny V-Conversion Pro dia 14 jours fotsiny gratuit fa $50 par mois no aloha dia mahazo 50% ny commission koa any amin'ny V-Conversion Pro. Dia zay ny antony nametrahako anazy ty satria misy ireo namana membre namako olo mamorona compte any ihany koa. Raha mahalina anao moa zay dia azonao atao mifandray amiko mahakasika an'izay V-Conversion Pro zay. Dia mety gaga moka ianao hoe inona io code io. De zay zany fomba fampiasana anazy. Reto code reto fotsiny ampiasaina de mahazo page reto page anankiroa reto. Fa zavatra sisa ataon'le olona fotsiny zany dia mampiditra ny adresy profit passport ny ato de mampiditra ny lien izy OneUp ny eto tsotra kely de ohatran'izay dia afaka manao promotion an'ity lien voalohany ohatran'ny ena ity koa izy fa am'izay fotoan'izay pseudo no eto aloha an'ity V-Conversion Pro ety anazy ny pseudo io de fa le page de misokatra mitovy amin'ny ana ohatra zao. Dia ny étape fahatelo ny dirantsika zany zao hoe ahoana ny étape fahatelo. Étape fahatelo dia resaka trafic. Ny resaka trafic dia misy ny antsona hoe na ny ataontsika hoe ny olona mivisite ny lienao zany na ny poste ataonao na ny lien d'affiliation nao zany dia ahoana fomba fanaona an'izay. Fomba fanaona an'izay de hitantsika ao anatin'ny profit passport teo ny misy anazy ary amin'ny ty stream income stream fa enina dia ny fividianana an'ilay trafic raha ohatra ka tena te hiditra professionnel kokoa ianao. Dia azavainy Paolo ao anatin'ity vidéo ety zany zay fomba fanaovana anazy fanaizana zany atoroko anao ihany koa izy. Dia ny zavatra atao asaiko aloha ianao ifantoka tsara satria lavalava vidéo tsika satria karaha ataontsika hoe tonga de mandrakotra n'izy rehetrarehetra ray manontolo zany ty ny zavatra atao miditra amin'ny étape fahatelo zany tsika zao izy lay fividianana trafic na le tsotsika hoe filiale zany. De ny fomba azahoanao filiale zany ny tiako tenena. De ny tanjontsika moa zany hoe dirana vola vahiny fanaizana zany fampizara ihany koa tsika amin'ny maha samy malagasy. Dia ny fomba atao ahoana ny azahoana an'ireny olona na bailleur maromaro tonga de mahasamy mividy an'ilay produinao. Dia fanaovana anazy misy an'ilay firenena vitsivitsy fiteny anazy moa zany hoe tier 1 na top 1 zay ny fitenen'ireo firenena matanjaka eto ambonin'ny tany zany izy dia tafiditra ao anatin'izay ny États-Unis d'Amérique, ny Canadiana, ny Anglisy, ny Angleterre, dia zareo Australiana,
ary Nouvelle-Zélande. Reo zany reo pays anaky 5 reo, reo no tafiditra ao anatin'ilay hoe tiers 1 ary malaza be zay eto ambonin'ny tany. Ny tiers 2 indray matetika reo firenena européen, Allemagne, France sy namany agny zany ny misy ny tiers 2. De fa ny antony ny isafidianana an'izay pays zay dia na hoe maninona no mividy trafika am'izay satria reo olona reo no manana mbola, manana carte de crédit ary tonga de mahasahy mividy, zay no antony. De fanaovana anazy mila manana ny antsona hoe compte Udemy zay ianao, cliquena ty bouton hoe click here to join Udemy nao ty dia raha ohatra ka ao anatin'ny profit passeport le olona dia atondray izy no tadrifan'ny e-com stream fahenina dia cliquena ilay hoe sign up create un compte dia atondray de 15% ny asa ataon'ny olona ny 15% ny commission atao ny asa ataon'le olona mividy trafika zany no commission azonao ato, zany hoe mahazo trafika ihany koa ianao zany 15% raha ohatra mividy ataontsika hoe 1000 dollars ny vidianan'le olona le trafikany tsy haiko na mety firy visiteur zay fa ho hitantsika rehefa avy eo dia ny 15% zany hoe ny 150 dollars am'izay zany anao. Rehefa micréer compte ianao dia tonga eto ianao dia ampidirina ny adresse email sy ny mot de passe dia cliquena avy hatrany ilay hoe sign up dia vita zay zay le bouton teto arahana tsara le vidéo fampianaran'ny Paolo aty vita zay dia manao login avy hatrany am'izay ianao, jereo ny mail tena izy foana ny ampiasainao ozy tsy resaka business no ataontsika eto. Dia manao login ianao, cliquena ilay login dia mampiditra n'ilay adresse email ianao. Zay voavy nanaovanao inscription teo iny dia cliquena ilay hoe continue, somary takonako ny satria info perso izy dia mampiditra ny mot de passe dia cliquena am'izay le hoe login. Dia ny mahatsara ny tonga eto ianao manana compte ohatran'izao ianao dia tia ny lien d'affiliation-nao ny Udemy dia alaina ihany koa iny dia copiena any amin'ny notepad dia alaina le rambon'ilay lien dia kolena eto ina ty NTRT 5 ty no toindrany dia ny pidirina liny dia save foana rehefa mahavita an'ilay création de compte ianao. Dia ahoana ary ny atao rehefa vidy trafika ianao, hitanao ery ambany ery misy zavatra omen'ny David ty ilay antsona hoe mail ad copy moa fiteny anazy na ilay pub fanaovana ny mail marketing zany. Dia fanaovana anazy efa omeny daholo le mail alefa ty tsy ilay sujet n'ilay email, reo misy karazany telo reo fa ny contenu mitovy. Dia fanaovana anazy rehefa tonga ato ianao dia cliquena ilay hoe add text dia manao ty add new swipe, cliquena zany le hoe add new swipe. Vita zay dia verina ty amin'ny izy one-up ianao dia alaina ohatra hoe ny sujet voalohany
de copiena dia colena eto amin'ny sujet dia miditra amin'ny contenu amizay anao dia alaina le contenu mail body fiteny anazy dia copier dia colena eto tiana ny atao manaraka ny ataonao manaraka io le publication misy sary misy anty eto ny ataonao manaraka dia alaina lay lien profit passeport nao iny verina ry ambony be ry anao dia ambany video eo alaina ty tsisy ajanona sélectionnena tsara de copiena dia miverina Udemy de manao sélection ianao ohatra click here dia cliquena lay outil ohatran'ny flèche kely eto de coller anaty lay lien de click here de ok dia ohatrany koa naty ohatran'ny sary eto ty dia afaka sélectionnenao izy rehetra iny dia alaina le lien dia collena eo click iny fotsiny le olona dia misokatra any le izy dia ohatrizay koa ny eto fafana atao zany le parenthèse iny dia sélectionnenao dia collenao de atao ok de copy paste io tenenio manoro fotsiny zany le texte dia fafana ty de ohatrizay koa ry ambony tena maro tokony click here to see zany no raisiko dia click here esorina indray mandeha zany ny lien na ampidirina indray mandeha dia collena ato dia tafiditra le hoe click here to see de afaka ataonao gras le izy sélectionnena indray mandeha dia atao ngedangeda dia ohatrizay koa ny ery ambany de afaka asianao ny anaranao ery amin'ny farany ambany afaka midina kely ianao de asianao ny anaranao ery amin'ny farany ambany anarana lava iny de vita zay dia cliquena le hoe save rehefa vita sauver lay message zany nareo email dia ina ny atao manaraka mitady ny antsona hoe vendeur ianao na find seller dia misy terme technique tokony ho fantatsika ty amin'ny tontolon'ny resaka affiliate marketing zany hoe misy an'le antsona hoe niche raha ohatra ka misy ty niche ty ataontsika hoe catégorie an'ilay asa ny matetika ny hoe MMO mahita an'izay eny ianao matetika amin'le ohatran'ny tony le offre le reo zao misy vendeur isan-karazany ny olona membre rehetra atao anatin'ny Udemy rehetra zany ny ankamaroany ty ao anatin'ty vendeur ty rehetra ty zany dia olona efa manana liste na bailleur miara-miasa aminazy zany amina rivorivony maro dia alainy zany ny offre anao iny dia publieny amin'ny andifasan'ny email reo liste an'ireo dia lasa bailleur anao koa reo olona reo zay zany le principal izy de misy an'ilay antsona hoe niche de ty zao raha ohatra niche resaka health resaka fahasalamana zany de ny atsika misafidy ato anao hoe resaka marketing na hoe resaka io zao misy karazana niche be de be resaka crypto resaka social resaka mobile io resaka finance sy miankina amin'ny ataontsika de tsika misafidy an'ilay hoe marketing dia tady ny antsona resaka hoe salle ty satria resaka vente no tadiavintsika zany ka misy fepetra meny davida ao hoe ahoana ny atao rehefa hitady an'le olona
nao an'ilay anainao zany nao an'lay vente zany dia reto arahana reto fepetra nameny reto hoe vendeur na vita vente telo farafahakeliny tao anatin'ny 30 à 60 jours dia minimum ny 70% na ny 80% ny olona visiteur n'ilay mpivarotra dia avy amin'reto firenena dimy tanysaintsika teo reny any 80% n'ireo olona reo dia tsy nazahoana feedback ratsy zany zany hoe nao bad review izy zany hoe satria tenenina ato matetika teneniny eo io zany raha vao misy an'io menamena io dia misy bad review zany dikan'iny raha tsisy an'le menamena izy dia izy misy roa zany hoe olona tsy nahazo vente zany mahatonga an'ireny misy an'le hoe bad review dia ny ataonao zany mitady an'ireny vendeur manome zay critère zay dia ohatra hoe hijery anankiray tsika tirana ty zao malaza be foana izy zao navita vente 2000 mahery ny olona nanao commande taminy fo 3000 telo fotsiny anazy ny bad review dia cliquentsika ohatra hoe Andreas dia renazy fazavainy eo top quality traffic ozy izy buyer avy any amin'ny terrain ny 90% ary eo manodididina ny 30% eo zany anazy ny ventiny dia tsy mety misokatra le izy dia tsara rahanao tsara vidéo any Paolo manazava mombamomba zay ny zavatra sisa ataonao farany rehefa misafidy arahana tsara le critère nomena teo iny dia rehefa avy eo tonga dia misokatra ao le offre aorin'izay zany dia cliquenao avy hatrany ty dia misokatra avy hatrany amin'ilay texte ady teo le izy dia misafidy an'ilay hoe firy connexion somary tapaka kely fa safidy anao hoe firy visiteur no alainao dia misy an'ilay hoe partage ery ambany cliquenao le hoe partage ery ambany rehefa vita zany zay raha tsara le vidéo ataony Paolo ety manazava mahakasika an'izay ao anatin'ny vidéo ao dia rehefa vita zay étape 3 zay azonao atao ihany koa nefa manao publication any amin'ny Facebook gratuit zany ohatran'ireny nataoko reny dia na ny ataon'ireny namana reny dia mahazo visiteur ianao hijery ny lienao zay zany no atao ohatran'reto zany dia mahazo visiteur ianao dia na mandresy lahatra direct n'le olona amin'ny alalan'ny MP dia zay no amin'ny ankapobeny azadino ihany koa no mijery an'ilay vidéo ny David eto ambany ety fa nazavany an'ilay hoe 2000 commission instantanée zany dia ao na fomba fahazahoana anazy dia raha ery ambany ty mbola resaka profit passeport ihany ty ny anty aty fa raha ery ambany ty ilay Facebook group anankiroa teo cliquenao ty dia mandeha any amin'ny Facebook group ny David dia ato ny Facebook group officiel raha ohatra ka mahalinanao le resaka TCP dia cliqueo eto dia micréer compte amin'ny TCP ianao dia afaka manamboatra page ohatran'izao raha le vidéo ko ao anatin'ny TCP Madagascar page TCP Madagascar manazava anao fomba fanaovana page ohatran'izao ohatran'izay ampiasaiko zao zany dia anao nefa tsy misahirana intsony fa ty code anankitelo ty fotsiny ampiasainao dia mahazo page ohatr'izao ianao zavatra sisa atao fotsiny manova ny lienao anatin'reto zavatra reto sy manova ny sarinao sy ny contactanao etsy ambany dia fandraisany koa cliqueo le bouton isan-karazany eto ambany eto reto
dia tonga am'ireo karazana réseaux sociaux rehetra reo ianao. Dia zay ny mahakasika ny izy io anampy amin'ny ankapobeny a, misaotra anao nanaraka tsara hatramin'ny farany a, araha tsara ozy a le vidéo areo fa manazavatsika ny mombamomba anazy amin'ny ankapobeny. Mino aho fa maromaro ary maromaro nareo no andray anjara aminazy ty ary hitatra be dia be zay a manerana Madagasikara. Tanjontsika dia ahoana ny fomba azahoana vola tsy akiato ary indrindrindrindra moa tombony be dia be mahakasika ny izy io anampy dia noho izy 100% commission. Ka fanamarina kely faraparany ny rehefa mandoa ny paiement ianao dia misy paiement indroa le izy. Ray paiement makany amin'ilay olona parrainao zany, dia ny ray makany amin'ny système. Ny an'ny level 1 dia $5 no alefanao any amin'ny système, dia rehefa vita zany paiement ny makany amin'ny olona inscrit nanaovanao inscription zany, dia mipaye $25 amin'le olona igny ianao, dia vita zay dia mipaye koa makany amin'ny système. Dia rehefa avy eo omenao fotoana le olona parrainao satria tsy maintsy manao vérification izy dia miactive anao am'izay hoe membre actif ianao. De ohatr'izay ny ato amin'ny $100 koa, $10 ny commission-ny le olona parrainao. Dia mandoa $100 any amin'io parrainao ianao dia mandoa $10 any amin'ny système. Ny 250 manomboka eto le vertex $250, dia $25 makany amin'ny système, $250 makany amin'ny parrainao. Dia zay nimboanao zany amin'ireo level reo. Fa raha ohatra ka tonga dia aty amin'ny $500 ohatra zao ny nimboanao dia misokatra ho anao daholo ireo level tany ilony zany. Dia ohatr'izay ny $500 mandoa $500 amin'ny parrainao ianao, dia mandoa $50 any amin'ny système. Dia ny any amin'ny indray mandeha paiement daholo reo fa azonao atao ohatra manomboka amin'ny 500 ianao, dia rehefa mahazo commission ianao dia mampiakatra ato indray. Dia ny $1000, $100 ny makany amin'ny système, dia $1000 makany amin'ny parrainao zany. Dia ny amin'ny $2000, $500 makany amin'ny système, dia ny $2000 makany amin'ny parrainao. Dia ny antony akan'ny système zay vola zay le anaovana ny hébergement site angaramanana ireo olona rehetrarehetra miasa mahakasika ny système anao zany ka ahafahanao aminao sy ny vidiny ny licence zany sy ireo mise à jour mahasamihafa atao ao anatin'ny site. Dia zay ny ankapobeny fomba fanazavana anazy, ary mino naraka tsara n'izay vidéo zay tsika somary lavalava le izy fa naizana zany mino fa niteraka vokatsoanao ny fandraisana androzay rehetra zay. Mandram-piona amin'ny vidéo manaraka, apartao rehetra any ampiarahao amin'le anao ny vidéo. Hello matomboko.